misy karazan'olona tsy tafapetraka eto mahajanga mihitsy fa intelo faravakely ny anatin'ny taona manatitra razana ny tanyrazana. Matindray ranona, matindray ranona, matindray ranona, matindray ranona. Tena mifanesesy rahavavy, zanadravavy, anada, zanakanada, rahavaviny reny, sy ny tariny. Fa laza taminao fa tsy mijanona ho piny fotsiny ianao fa ho tafika ianao raha lasy zanabavy. Misy karazan'olona efa miteny amin'io tany io mba hihinana ny havantsika. Miteny amin'ny fasana hoe ranona ndray manaraka. Tsy fotoana lava akory dia efa misy asitrika ao indray. Andriamanitra dia miteny amina tany. Hozy izay ry tany eno ny tenin'i Jehovah. Baiboly Isaia toko voalohany andiny voalohany dia milaza eno ry lanitra ary mandrenesa ry tany. Azo itenenana zany ny tany ary maheno ny tany. Sa ilazaiko ianao mila mafy no ny mpamosavy ianao. Jesosy aza miteny amin'ny hazo. Amin'ny aviavy anankiray zany teny aza misy mihinana ny voany avy aminao itsony. Ianao mila tonga olona hafahafa ianao raha lasa anabavy. Tsy ataona mpamosavy sakafo zany ho ianao. Ho tonga fampita ananany olona tahotra ianao rehefa tena mahery vaika tsara. Andriamanitra ny teny tamin'ny tany. Isika koa rehefa mataka zavatra tsara manomboka ny teny tamin'ny tany zay hoe ianao tsy maka ny havanay tsony. Raha tsy Andriamanitra ny maka azy tsy azonao atao tsony zany amin'ny anara Jesosy. Noho ny aminao dia misy olona vonoany Satana fa tsy maty. Misy olona livreny ny olona hoany amin'ny fasana fa tsy tonga noho ny aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay zany ny zavatra iesantsika rehefa avy eo aloha reo daty reo tadidio sy lay fomba nahafatesan'ilay olona koa misy fotoana mitovitovy. Dia hiteny mafy ianao rehefa avy eo tsy hoe angataka amin'Andriamanitra fa hiteny amin'ny fahefana mba tsy hitranga itsony ny fahafatesana amin'io daty io. Foana ny didy rehetra momba ny fahafatesana amin'io daty io. Satria hoe sy didy efa navoaka ny olona any dia mitranga ho azy ilay zavatra. Misy didy avoaka ny olona amina tany, misy didy avoaka ny olona amina rano. Misy rahalasy anabavy ato, tsy haiko na eo reo na tsy eo, ary arindrinariny fipetrahan'izy ireo rehefa ato, mampiasa lakana, mampiasa sambo, tsy sambo ka, lakana. Dia mandeha any amin'ny faritra kaikaiky Mahajamba iny. Dia misy parti mihitsy zany efa kaikaiky any rehefa tonga eo tsy maintsy panina ny lakana ry zareo. Dikan'izany teo amin'io parti io no nitenenany olona zavatra namoahana didy. Sa moa zany niteny tamin'ny zareo enareo aoka ho ara-panahy tsara. Rano angeny andehananareo any ary ny rano zany tontolo hafa tsy mitovy amin'ny tany. Ary ny rano nisy talohan'ny tany sao dia tsy fantatro. Ahoana moa nipoiran'ny tany? Ahoana hoe Andriamanitra aoka ny rano ozy iangona dia nipotra amin'izay ny tany rehefa avy teo. Ke zany efa teo foana ny rano. Ary talohany Andriamanitra nanamboatra ny lanitra sy ny tany. Hoy ny Baiboly hoe fanahan'Andriamanitra nanomba teo ambony rano. Dikan'izany tontolo hafa io resaka rano. Ianareo mandeha tsotra amin'izao fa mba miresaha mpanompon'Andriamanitra alohany handeha manaova altara rehefa hikasika an'io rano. Fa isaky ny tonga eo re dia panina, isaky ny tonga eo re dia panina, isaky ny tonga eo re dia panina, isaky ny tonga eo ambara mpatongareo kivy tanteraka mihitsy. Satria nisy namoaka didy momba an'ilay rano.
androantsika anafoana an'izay didina avoakan'ny olona izay mitondra faharavana sy fahafatesany sy fahampitehany. Satria misy didy avoakan'ny olona nge hoe reto ity olona ity 4 taona ihany no ahafahany miaraka amin'ny olona manambady olona, fa rehefa tapitra ny 4 taona tsy maintsy misaraka. Didy zany, dia izay didy izay mipetraka. Dia isaky ny tonga ny 4 taona tsy maintsy misara-panambadiana na manahoana fifankatiavana noho izay didy izay. Anafoana didina avoaka ny mpamosavontsika androany, anafoana ny didina avoaka avy any amin'ny heriny maiziny sika androany. Ny amenina anao ataova misetrasetra tsara. Zay zany zavatra anankiray misy nofy tonga dia manala ny toromasonao. Eo no hoe enao tonga dia mivavah fa aza miandry maraina fa ilay anabavy vadina mpanompona Andriamanitra tato amintsika ny resahako teo, raha tamin'ny alina izy ilay nitsahany olona tamin'ny lohalika ny kibona, raha tamin'iny izy avy hatrany dia nihetsiky niady, mety mbola avitra ihany. Fa tsisy leninona nataony na ny kely azy dia niandry izay figadonany teo. Niandry izay figadonany. Pasteur Stéphane, ao tsara ve? Dahiny tompo. Maherezy. Tsorovavambelona mombanao manko ayo. Pasteur Stéphane izy taona tany Avangaindrano, tondra asan'Andriamanitra, tondra voka ny vadiny. Eto ny vadinao sy tsy eto sao? Miasa izy. Amin'ny vadiny mitondra voka izy nanonofy, nanonofy ny vadiny teraka kambana dia tsy azo ny anankiray. Izy io manko fiarahana amin'Andriamanitra mitombo tsy kelikely ny fahalalanao. Ny fahalalako tamin'izany tsy mitovy amin'ny fahalalako zao. Hoy Jesosy, hoy ny ten'Andriamanitra hoe mitombo amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Zany hoe ny grasy ao anatinao mila mitombo, ny fahalalana ao an' Jesosy mila mitombo. Dio zay hoe zavatra ratsy zany fa mila vavaka tsara nareo, mila ivavahany nareo. Vavahako à distance amin'ny telefona izy dia miaokaoka mandovo fa tsy afaka tanteraka. Tamin'ny fahenim-bola nangamby izy iny niantso Pasteur Stéphane tamin'izany, andeha le zazy retana tany amin'ny hôpitaly teraka, fa rehefa avy eo tsy azo. Le zavatra efa hita tany anaty nofy tany any, fa tsy ampy le combat natao. Ary zay mahatonga antsika mila mahery sika. Zavatra anankiray Andriamanitra mampafantatra zavatra, fa mbola zavatra anankiray hafa indray enao mila mafy miady amin'ilay zavatra nasehon'Andriamanitra mba tsy hitranga aminao le izy. Hitako hoe tsy resin'izy mivady moa le izy dia ozy ato amin'ireo mandeha ihany mankatia mahajanga aty ianareo ahafahana mba hanananareo zanaka. Satria raha tsy diso zao efa indroa izy, efa indroa ray voalohany votsitra dia faharoa enim-bola ny lasa indray. Tongava teo fonareo mila manan-janaka, mila hafahany. Dia rehefa tonga taty nahafahany mba atao io olona akaikinao io dia atao vita hitany. Iny nahazo an'iny amin'izay zareo zao. Ataovy mafy tsara ny tehaka, ataovy mafy tsara ny tehaka. Iny nahazo tsara amin'izay, mahazo toerany nareo nahazo an'iny.
fa ny rota alohan'ny reny potehany satana daholo. Firy tsara hoe tana zany fa satana tsy misangy izy. Tsika tsy isangy amina vavaka zany raha lasana vava malala. Aza mba misangy amina vavaka io ianao. Fa satana tsy mamindra fo. Satana tsy manana ranomaso alatsaka ny amin'ny zavatra mahazo atsika. Zay mivady tsy nananjanaka naray aza hatramin'ny androany raha tsy mafy aho. Tao anatina komba. Ary efa hitako tao anatina nofo daholo zay zavatra hitranga aminy. Satria misy olona koa ny namoaka didy momba azy amina resaka fitondrana voka. Ny dimy ny zanakay. Fa izy dimy reo nisy ataky daholo. Izy dimy reo nisy ataky daholo. Eny fa hatramin'izy avy miteraka aza misy tsy fantatro asa firy herinandro na avy niteraka ny akasiata amin'izay fotoana zay, tonga dia tsy mahay mitsangana sady tsy mahay mandeha. Za tamin'izany alady maraina izy teraka zany Antananarivo amin'ny 3 maraina angamba izy teraka sa 5 maraina zany andeha aeroplanina avy any Antananarivo mankaty miala any amin'ny 2 ay fantany daty laterana io manko zany akasia zany ay nakakopy izy dia nivakiny ndeha aeroplanina avy any dia vao tonga dia jery an'le vadiko voateraka tamin'ny maraina dia maromaro namangy azy tao tamin'izany groupe teloandro maromaro tonga tao daholo. Dia rehefa lasa reo jerena izy andeha hitsangana kely tsy mahay mitsangana izy io. Ay mahay mitsangana mikoinsa ny tongotra. Tena tsy mahay izy. Misy isaky niteraka dia misy pia hainareo tsara pia zany nareo vehivavy pia fa efa tsy pia tsony le izy efa zavatra hafa tsy mahay mandeha. Fa raha lasana bavy komba verine komba rehefa devolony mamely ranomaso to latsaka fa vavaka to matanjaka resta ny fahefana. Halleluja halleluja. Ianao ngera lasana bavy raha vao miditra amin'ity fiarahana amin'i Jesosy ity dia miditra ao anatina komba ianao zay midira ao anatina arts martiaux spirituel hayady ara-panahy. Raha avy ianao manao karaté manomboka amin'ny ceinture blanche tsy mijanona eo fa miakatra jaune, orange, verte, bleu, marron, noir. Première dan, deuxième dan, troisième dan. Dia tahaka izany koa ianao rehefa tonga ao amin'i Jesosy rononom-panahy sakafonao amin'ny voalohany. Mbola malemilay isaky marary kely dia manantona ny pasteur marary nify aho zany, pasteur metro tanana koa ny zaho, pasteur zanako anankiray iny mahaditra, pasteur vadiko tsy nody, pasteur zavatra rehetra io pasteur daholo. Fa ianao mila miakatra ambonimbony ara-panahy amin'izay. Mila mba mianatra mifady alina ianao rery. Manao 3 andro ianao rery, andro amanalina tsy misakafo. Ianao rery mitady ny herin'Andriamanitra, mangava ny asan'ny devoly. Halleluja. Mamaky baiboly ianao rery, mandritra ny adiny 2 ny adiny 3 ianao rery. Mandoalika adiny 2 ianao ao an-trano ianao rery. Mifosa sakalina ianao rery. Arts martiaux spirituel hayady ara-panahy. Mivavaka tsy mbola mandeha ny vavaka, tsy mbola mivavaka ny hafarana, nandeha ihany ny hafarana. Misy an'izany ro Joanne zany saika afaka raha avy anaty kibo, saika afaka zany daholo ny zavatra mitranga zany. Saika tsy nainteny reny teraka afaka 3 andro angamba safiry andro dokotera tonga 3 andro rasazy tonga ao an-trano. Anao ny asany amin'ny maharasazy azy amin'ilay zazy. Izy vao nahita an'ilay zazy tonga dia naka ciseau napitirany tao anatin'ilay vavan'ilay zazy ny zavatra nitapahany. Saika moa ty zazy ty ozy. Raha tsy nitapahany zany ilay zavatra napraikitra ny lehilela tao tsy nahintany
joanina eo tsangana ndray io koa zany anankiray zany io todikany va lamosinao ny hitan'eo hey avy reo ne Jesosy mahay miteny tsara izy io mahazo toerana ary eo le vavaka dia Andriamanitra am'izay mampiasa le rasazy ahitany le zavatra sarotra nge ahita zavatra ambany lelany zazakely io izy le hitany am'izay misy zavatra am'raikitra tak saika ratsy izy izy saika hafa baraka tanteraka mihitsy zay ty raha tsy mafy amina vavaka izaly ampiasain'Andriamanitra eto mahajanga io atonina vehivavy maro tsy miteraka io saika tsy hananjanaka mihitsy misy tantarany daholo izy dimy reo misy tantarany daholo reo fa Andriamanitra miteny amiko any anaty nofy dia misy komba ataonay noho izany tsy mamaika anao tsy andeha tantara nofy amin'ny lehilahin'Andriamanitra azy vehivavin'Andriamanitra za andeha hilahitra tantara nofy azonao atao ihany zany fa enao mihitsy ny mila miady amin'ny zavatra eo anoloanao karaha sendra le nofy le mahatonga anao taitra tamin'ny kirena aza mitady torimaso tsonona lasana bavy tompo na ny nofy ratsy a ny frantsay manko zany de cauchemar anao tsy cauchemar iny cauchemar ny frantsay manamaivamaivana-javatra cauchemar olony ny frantsay zavatra tsy dikany dia c'est l'enfer mbola tsy enfer io fa ireny tonga dia asany devoly amotika sy animba andrava mihitsy reny ray zay raha vole manala le torimasonao iny inona avy hatrany tonga dia atao mivavaka na tsy hitanao aza ny vavaka atao mivavarak' izay zavatra renao any anatinao any dia meza manaraka ny zavatra renao apetraky ny fanamasina any anatinao any faharoa misy karazana nofy tonga dia miatra aminao avy hatrany ilay zavatra ohatra nisy nanome totondra ianao tonga dia naeno narary taitra ianao rehefa avy eo enao mbola marary aza miandro maraina na nofy ianao nisy olona maty aza miandro maraina mivava ho an'ilay olona dia zao zavatra tenenina mety tsy olona io Jesosy fa mety olona hafa fa sary nasehonao fotsiny iny fa mivavaka ho an'ity olona ity sy ho an'izay olona tianao aseho amin'ny alalan'ity olona ity mba tsy tranga izany zavatra izany ary maro aminareo tonga eto sy manaraka en ligne amin'izao fotoana izao no matetika manofy olona hoe maty ranona io ary misy dia tanteraka tokoa le izy rehefa avy eo raha mba nisy zavatra nataonao tamin'ireny fotoana ireny tsy nitranga izany zavatra izany satria Andriamanitra mampahafantatra anao dia ianao tokony hivavaka kanefa tsisy ninina nataonao mitantara amin'ny olona indray ny zavatra ataonao rehefa avy eo nefa le olona hitantarahinao tantarahanao lizy tsy vahaolana mihitsy misy zavatra mbola hoela vao hitranga fa mpahafantarin'Andriamanitra anao mialoha anaty nofy fa misy zavatra en même temps amin'ny anao manofy io mihitsy le zavatra no miseho any ambadika any misy manko ny atao hoe nofy misy ny atao hoe tsindry manitra eto misy zavatra zavain'ny fanamasina amiko zao nofy matetika enao
omen'Andriamanitra torimaso lal dia ampanina ofisiny zavatra. Fa ny tsindry mandry indray misy taona ianao tsy tena matory be atady reniremana, misy zavatra miseho any ambadika any dia asehony aminao, dia avy hatrany dia mietsey avy hatrany. Vavaka aloha zany ny mampamaiky. Zay tsara Gideona teo, vao enina ilay nofy sy levitry n'ilay nofy, inona ny nataony? Vavaka ny nataony.